Tranga piseho eto Madagasikara ny fanapoizinana vokatry ny fihinanana hazan-dranomasina misy poizina, intoxication par consommation des animaux marins na ICAM. Rehefa tonga ny andro mafana ary indrindra vokatry ny fiovaovan'ny toetrandro no tena mahabetsaka io fanapoizinana io. Faritra 7 amin'ireo 12 misy eto Madagasikara no tena ahitana tranga betsaka amin'izany. Atsimo andrefana, Sava, Vatovavy Fitovinany, Atsinanana, Diana, Analanjirofo ary Boeny. Ny tsy fahafantaran'ny olona ireo hazan-dranomasina misy poizina ka mahafaty no anton'izany. Ny antsantsy idy longany tegna nafaty anay taketo. Le olo maty taketo tagnaovan'izany de vatategnanay mihitsy ny tegna nomby. Tontonganay lay matoa tamin'ny mamanay atao hoe Sanna Filipo ny agnarany. De maty nantsantsa iloka izy ny loka naventy azo antsantsa azo an-dranomasina nalegna tonga teto naventy de nitapagny de nalegna lona nalevy de vatany igny zegny saika andeha indosina amin'ny tany le fantafosagna ananjy de mbola napetraka take nalainy raha io nangalany zay vao nalainy lona naleviny tatagny nangalany tsy hita nangalany ananjy natokony de maty mokany izy avy take de ndosina egny talopitaly tatomasina talopitaly be ndosina tagny izy de tsy avitra izy roy zareo roy mianaka zareo tratrany le zanany zany voavonjy izy voavonjy. Tsy mijery maso fotsiny manoloana izany ny tompona andraikitra ao amin'ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny jono fa mandray ny andraikiny. Nisy arak'izany ary ny ezaka fiadiana amin'ity fanapoizinana vokatry ny fihinanana hazan-dranomasina misy poizina ity. Raha ny eto anivon'ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny jono izay soloanay toerana ny atao anatin'ny faritra Vatovavy Fitovinany no asiana resaka moa zany dia efa be da be ny hetsika izay natao. Voalohany efa nanao fanentanana zahay tamin'ny radio fanotrafa, radio RNM, radio local dia mahenika ny faritra Vatovavy Fitovinany. Nanentana ny mpanjono sy nanentana an'ireo olona mba tsy hihinankinana ny trondro izay hita fa mety ahiahina, mety hitondra fanapoizinana ary mety hahatonga fahafatesana ny fihinanana anazy. Ankoatran'izay koa nanao sensibilisation zahay au niveau-na pêcheur rehefa mizara carte pêcheur na rehefa manao sensibilisation mahakasika ny fermeture na pêche continentale dia tsy maintsy miaraka amin'izay ny sensibilisation amin'le tsy fihinanana trondro izay ahihina hoe hisy poizina na trondro izay hita efa maty. Nanao fanentanana ihany koa zay nandritra ny foara amin'ny région Pangalana naneho sarin'ireo izay trondro izay ahihina fa mety hitondra hiteraka fanapoizinana ny fihinanana anazy. Tsy miasa irery ny tompona andraikitry ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny jono regionaly amin'izany fa miara-miasa amin'ireo manam-pahefana isan-tsokajiny anatin'ny commune sy ny fokotany. Fiarahanay amin'ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny jono raha ny hetsiky nataonay tamin'ny fiadiana tokosazon amin'ny tsy fihinana amin'ny fia mahafaty amin'ity commune didiako ity zahay efa nandefa note circulaire anatiny fokotany folo andro iaby fa tsy misy olo hihaza ireo fia na nifasa taratasy ampredafotany fia mahafaty na nifasa taratasy ampredafotany reo. Nisy vokatsy zany le fanentanana tany ministère ary misy vokatsy koa fanentanana tanay ny vahoaky ato amin'ny commune iadidiako ity. Ny fiaraha-miasanay amin'ny ministera ny harena anaty rano sy ny jono amin'ny resaka de fiatsy azo hanina any anaty rano dia nahazo ity taratasy ity zahay bakany zany de lafa tonga aminay eto ty taratasy ity de nanantona an'le vahoaka zahay de indrindra fa le vahoaka mpandeha ndraiky le mpanarato zany mba hanentaninay ireo amin'le fotoana tsy azo ihazana reny fia tsy azo hanina reny. Ny avy any amin'ny ministera dia misy sary alefandreo mikasika an'ireo fia tsy azo hanina reo. Hatramin'izay nisian'ny fanentananay zao de mbola tsy nisy ny olo namoiny ainy zany mikasika an'io fia tsy azo hanina.
amin'ny ankapobeny voarain'ireo voakasika izany mivantana ny fanentanana izay natao manaraka tsara ireo torohevitra omeny ministera izy ireo mba hisoroana ny loza. Le torohevitra nomeny ministera dia nitorohevitra amin'ny zavatra ahihina fa sy fihinana atao ohatran'ny tondron-dranomasina zany na ny fitsorevana na ny atsantsa. Zay torohevitra ny ministera ary voarainay zany torohevitra zany le misy azo hanina da manjava aminay araky ny voalazon'ny ministera anjony da manjava aminay ary zay ity koa raha misy zavatra sy azo azonay da tsy afaka mandraindray ny foanay. Manjava aminay tsara ny fanetahana nataon'ny ministeran'ny harena natoraly sy ny zony. Tondro sy azo hanina zany dia ny asansa, dia ny fano, ny akio, dia ny botala zany izy aminay ety. Lamanja. Fantatsy anay zany fa tsy azo hanina rehefa mafana ny andro. Ho fanamarinana ny fiatraikan'ny fanentanana tany amin'ireo faritra izay tena nahitana trangam-petsaka tamin'ity fanapoisinana avy amin'ny hazan-dranomasina misy pozina ity dia nisy ny fanadiadinana tao amin'ny hôpitaly be Toliary. Tamin'ny 2011 ny marary ny vokatry ny fanapoisinana ny fihinanana trondron-dranomasina dia manodidididina ny 300 teo ny maty dia 10 mahery. Amin'izao fotoana izao ny maty aloha dia tsy nisy tsony. Ny marary tamin'ny 2016 tany zao mety tsy ampy 10 fa tsy gravy. Nisy ezaka zany nataon'ny mpitondra fanjakana tao amin'ny ministeran'ny zona sy ny andraikitra ny momba ny ranomasina nametraka zavatra maromaro amin'ny fahalalako azy zany na ny fijerena température ny ranomasina na ny fanaraha-maso ny hazan-dranomasina nanentana n'ilay olona azy ary ny olona koa nahita n'ilay zavatra niseho tamin'ny 2011 dia mety efa mitandrina ny fihinanana ilay trondro. Azo lazaina araka izany fa nahitana fahombiazana ny hetsika ady amin'ny fanapoizinana amin'ny fihinanana hazan-dranomasina misy pozina. Na eo azy zany tsy mitsahatra ny manentana antsika rehetra trany ny ao amin'ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny tsono. Dia manentana zahay voalohany ny fano tompoko dia voararan'ny lalàna ny fihinanana azy ireo ka dia manamafy zay ny lalàna zay misy fa tsy azo atao ny mihinana fano na mamono fano. Ny ho an'ireo mpanjony raha mahazo zany dia tokony mamerina avy hatrany anaty rano ireo fano zay tafaraka amin'ny aratony. Ho antsika zay mpihinana trondro, indrindra reny trondro hita fa tena fangeza reny, dia entanina isika rehetrarehetra mba sy hinana ny zavatra amin'ny faritra misy ny lohany miakatra fa anapaka zany indrindra ireo trondro lehibe. Raha sy teny ao amin'izao fotoana izao ny kikao. Magnentika atsika zay mba hiarika tany na atsika mpividy na ny mpagnaraka atsika vahoaka rehetra zay magnampy an'ireo autorité an-tanàna koa zany hiarika agnaramaso ilay fisehoan'ilay raha regny eny abazary aby regny na ny tompony ndraiky ny party ny pesa na ny zandary na ny polisy na ny manam-pahefana ny sandrikasa zany mba hiarika salaha agnaramaso azy fa tsy zay ato amin'ny fédération ihany no agnentina atsika. Eto am-pamaranana ary no ilazana fa azo atao tsara ny misoroka ity fanapoisinana azo avy amin'ny fihinanana hazan-dranomasina misy pozina ity na ICAM. Kanefa tsy andraikitry ny ministera irery zany fisoroana izany fa antsika rehetra, indrindraindrindra ny fitandreman'ny tsiraray mba tsy hihinana ireny hazan-dranomasina mato azy ireny na ny sokadranomasina, fano sy ireo hazan-dranomasina nambaran'ny ministeran'ny harena anaty rano sy ny jony fa tsy azo hohanina.